Faly miarabantsika rehetra tomo klasy tompoko vavy ary misaotra anareo nanasy sanay anatrika an'izao ady hevitra izao. Tsy ho lava resaka loatra amin'ny contextualisation zany satria efa voalaza teo hoe voalazan'ny lalam-pandrenana ao amin'ny andininy faha 1 fa mananjo ahalala vaovao ny tsirairay. Raha ny andininy faha 1 anatin'ny lalam-pandrenana zany dia milaza fa zo ny fahalalana vaovao. Dia saika hiteny hoe ohatran'ny fangaro zany ny dikateniny atao hoe information ao anatin'ny lalam-pandrenana so dia hoe ohatran'ny hoe karazana hoe liberté de la presse ny fiheveratsika azy information amin'ny vaovao fa araky ny voalaza teo vaovao amin'ny sehatra asa-panjakana no tiana ho lazaina amin'io andininy faha 1 ny lalam-pandrenana io. Fa io andininy faha 1 io ihany dia milaza fa ny fampiasana an'io vaovao io dia voafeny fepetra izay apetraky ny lalàna. Ao ambany lalam-pandrenana moa zany misy ny lalàna iraisam-pirenena na ny traité internationaux, misy maromaro izy ireo fa ny mikasika anay ao amin'ny komity mitandro ny fahitsina na ny CSI dia indrindra ny lalàna iraisam-pirenena momba ny ady amin'ny kolikoly. Ary ao anatin'ny andininy faha 10 ny lalàna iraisam-pirenena io dia misengage tena mandray andraikitra Madagasikara milaza fa izy dia ametraka ny fepetra ahafahan'ny tsirairay mahazo information. Ny antony moa mahatonga azy ao anatin'ny lalàna iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly dia resaka mangarahary izy io, resaka hoe ny fitondrana ny raharaham-panjakana dia tokony hangarahary. Ary ny engagement Madagasikara ao anatin'io lalàna iraisam-pirenena io dia misy karazany roa ny information afaka angatahana. Ny voalohany dia mikasika ny processus décisionnel de l'administration publique izany hoe ny asan'ny fitondram-panjakana, ny fandraisan'ny décision, ny fampiasana ny volam-panjakana sy ny ohatran'izany. Fa misy ihany koa ny fahafahana maka information mikasika ny tenanao manokana izay tokony afaka angatahan'ny tsirairay. Mety iverenako izay rehefa avy eo fa ny maranako azy angamba dia hoe raha misy zany lalam-pandrenana, misy ny traité international ary misy maromaro izy ireo satria ny momba ny zon'ny olombelona afaka ny fomba fijeriny. Misy maromaro ny lalàna iraisam-pirenena izay efa nakatao avintsika izay milaza fa tsy maintsy manao accès à l'information zany ny fitondram-panjakana. Aizara ny olana efa hatramin'ny taona 2009 ny CSI no niezaka nanampy ny fitondram-panjakana andany lalàna mikasika io accès à l'information io satria ilay lalàna mametraka ny fepetra no mbola tsy misy. Ary raha ny fijeriko azy aloha satria niverina io resaka io hatramin'izay nahafoloan'ny CSIA dia ny zavatra fomba fijeriko manokana zany ataontsika hoe mety hoe vaovao dia ny hoe tsy vitany hoe lanina ny lalàna io resaka io fa tsy maintsy misy mesure d'accompagnement mafonja ahafahan'ny fitondrana mamaly ny fangatahan'ny vahoaka malagasy information. So mantsy sanatria ohatran'ny fanaontsika hatramin'izao hoe mandany lalàna pour cocher la case ahafahana mamaly any amin'ny iraisam-pirenena any hoe ie eto Madagasikara misy lalàna loi sur l'accès à l'information dia tapitreo. Be loatra ny lalàna eto Madagasikara nitorak'izany. Misy ohatra maro afaka omeko ohatra anankiray fotsiny ohatra. Nandantsika tamin'ny taona 2012 lalàna mikasika ny signature électronique. Dia nilazaina tany quelque part any Madagasikara misy lalàna momba ny signature électronique. Fa ny tena marina 10 taona théorina mbola tsy mitsangana foana ilay organisme certificateur afana micertifier les signatures électroniques. Donc raha ny lalàna dia mipetraka fa en pratique dia tsy misy izany eto Madagasikara. Dia so sanatria zaika io
ny lalàna mikasika ny accès à l'information volanitsika ny lalàna nefa ny avy eo tsy afaka ampiarina koa ilay izy satria tsy mipetraka ny dispositif ilaina ahafahana manatanteraka azy ajaniko eo aloha dia rehefa viantsika miverina en détail. Merci. Totika manokana aminao ramatoa filohan'ny CSI hoe efa natsidika eo ihany inona ireo mety karazana mesure d'accompagnement tokony ho tanterahana ary iza ny tokony andraikitra an'izay mba tsy hiandry 20 taona aoriana indray tsika dia mbola hiresaka anao aty hevitra tahaka izao. Misaotra tompoko. Misaotra anao. Alazavako ny fomba fijeriko dia saika ho tantaraiko zavatra kely nareo zany izy documentaire zay zany hitako mikasika any Corée du Sud. Tany Corée du Sud tamin'ny taona 1970 nisy ady dia taty aoriana nisy zaza métis zany teraka métis fotsy, métis mainty, métis marron zanaka amerikana ny ankabeazany. Dia nanapa-kevitra ny Corée du Sud hoe ho alefany ho adoptena any Amerika ireo zaza ireo satria natahotra izy zany hoe mbola tsy vonina ny fiarahamonina ny Corée du Sud zany andray zaza métis. Io programme io nefa ny avy teo tellement zany nisy demande tany États-Unis dia nanomboka nandefa ry zareo zaza coréen pur zany. Dia taty aoriana taontsika hoe 30 taona taty aoriana tany amin'ny 1980-90 dia nanomboka niverina tany amin'ireo zaza adopté ireo ary nangataka information tamin'ny fanjakana. Omeo ny dossier d'adoption. Zay no atao hoe accès à l'information. Dia nomena azy ny dossier d'adoption satria nikaroka ny ray aman-dreniny izy. Dia nahita izy avy teo izy tsirairay hoe nisy falsification le dossier. Nisy tamin'izareo zaza nangalarina. Nisy tamin'izareo tsy tena io ny anaran'ny ray aman-dreniny sy ny ohatran'izany. Dia nanampy azy ny journaliste d'investigation teo no nanomboka ny journaliste zany nijery hoe ity programme ity zany kay nisy kolikoly, nisy abus, ohatrany hoe trafic d'humain zany, nisy abus de droits de l'homme. Ny antony tantarako an'izay mantsy dia mba misintona ny eritreretrareo ihany satria araka ny lazaiko tamin'ny teny fanolorana teo tsy resaka hoe ahoana ny fandaniam-bola ampanjakana sy ny ohatran'izany ihany ity accès à l'information ity fa ny fahafahako mangataka information personnelle. Hitanay sy CSI niaraka tamin'ny ministère nanao les projets Yves Tour hoe ny accès à l'information en fait tsy maintsy misy olona angatahana le information mandeha mitady azy ary mamerina azy aminareo. Mila dispositif zany. Tsy tena sura hoe voana ny fitondrana ametraka isaky ny ministera isaky ny rehetrarehetra ny dispositif ahafahana mamaly fangatahana information tahaka izany. Ny faharoa araky ny voalazan'ny monsieur le SGT dia tena manaiky mihitsy le Yves Tour ny hitanay tao amin'ny Yves Tour zany hoe miantso le olona na mandefa email na mangataka information dia saika lay formalité administrative zay tokony mandeha ho azy no lasa presque conseil le Yves Tour hoe amindra ny taninao ianao dia zao ny procédure ohatrany hoe conseil procédural zao daholo ny taratasy ilainareo sy ny ohatran'izany. Ka le fizarana telo teo dia tena hitako fa tsara tokoa fa eo no tena misy lesoka lehibe. Les informations publiques tokony ho automatique voalaza teo ny décret tsy publié ny journal officiel zay tsy mivoaka tsony ny tsy fahafahana miconfirme hoe ity lalàna promulgué ity ve efa ny entrée en vigueur sa tsy. Le zavatra tokony no mandeha ho azy zany tena mila fandrindrana jerevana manokana ny imprimerie nationale ny archive nationale. Aizany misy ny dossier tsika il y a 30 ans tamintsika adopté. Misy akory arave zany. Avy eo zay le information sur demande zay le cas le zaza adopté. Information sur demande dia omena 15 jours le fitondrana amaly anao. Izy nefa tsy maintsy mahita an'le archive
dia izay zany a no mesure d'accompagnement. Ny farany moa dia ny information inaccessible. Anatin'ny démocratie efa manomboka miena faran'izay kely ny information dite inaccessible. Araka ny lazainao teo matahotra maro na fanjakana sao dia hidaroanao azy ilay information avy eo. Fa petit à petit tsy maintsy miditsika ao anatin'ny reporting. Izay eo amin'ny système anticorruption moa dia tena fiera mihitsy satria manao rapport annuel milaza ny rehetrarehetra mikasika ny ady amin'ny kolikoly. Fa io mbola tsy pratique généralisée eo amin'ny fanjakana. Ka ilay information publique automatique zany tsy tokony fotsiny hoe lalàna décret io rehefa tsy hita. Maiky zany fa ny document de projet rehetrarehetra izay financen'ny bailleur hatrany amin'ny exécution budgétaire hatrany amin'ny hoe détail mikasika ny karaman'ny mpiasa-panjakana sy ny ohatran'izany zao tsy fantatra te obscur. Donc zay no tiako tenenina amin'ilay hoe mesure d'accompagnement ary voalaza teo zany ny scoretsika ny amin'ny IPC. Raha lanitsika zany io loi sur l'accès à l'information io dia mety hiakatra 5 points tsika. Mais ça c'est cocher la case. Il nous faut un projet vraiment en profondeur hiaccompagner ny zavatra io. Ka za zany rehefa miresaka amin'ny ireo vondrona iraisam-pirenen'ireo UNESCO, UNODC, Système des Nations Unies, momba ny objectif du développement durable. Tsy vitany hoe lalàna fa aiza mesure d'accompagnement. Satria mila programme de digitalisation, mila archivage, imprimerie, rehetrarehetra hatrany amin'ilay staff isaky ny ministère andeha hitady an'izany information zany ary hanome azy antsika rehetrarehetra. Donc on est d'accord, je pense, sur tout ce qui est en aval. Mais c'est l'amont. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Ary io dia tsy tokony anaiky isika hoe dodosan'ny UNESCO na UNODC na ny droit de l'homme andany an'io lalàna io raha tsy misy tena mesure d'accompagnement mafonja miaraka aminy. Merci. Fantatrao ve fa azo fototra ho an'ny fiarahamonina mangarahara ny fisitrahana torohay? Tsara ny mametraka lalàna ny feno fisitrahana torohay eny anivon'ny sampanjarahan'ny-panjakana. Miantoka ny mangarahara ho an'ny fanjakana tsara ny-taotana izany. Tena ilaina ny fisian'io lalàna io mameno an'ireo efa misy teo aloha mba ahafahana malara-maso ny rahapirenena sy mitaky ny fitamberina ndraikitra amin'ny mpitondra. Ary indrindra mba ananana safidy mazava ho amin'ny fotoam-pifidianana sy ahafahany olom-pirenena mandray fanapahan-kevitra. Zotsika olom-pirenena koa ny sitraka ireo torohay izay tazoniny ireo mpitondrantsika.